Iverenantsika kosa indray ny tontolon'ny sosialy ao anatin'reto fanadidina manaraka ireto. Noho ny olana arabola izay sedrainy dia mijanona amin'ireo asa laharam-pahamehana sy maika no sahan'ny Samva. Ny hetra azo amin'ny alalan'ny fako na ny redevance sur les ordures ménagères no miantoka ny fampihodinana sy fampandehanana ny asa sahan'ny Samva. Saingy ny 700 monja an'ireo ireo no mirotsaka ao amin'ny kitapom-bolany. Fanadidina entin'ny Ravaka Randriamanala sy Mamira Samuel. Misedra olana arabolana eo anivon'ny Samva tao anatin'ny taona maro sy ny fitantanana ny fanesy. Ny 700 monja ny hetra azo avy amin'ny fako na ny redevance sur les ordures ménagères na ROM no mirotsaka ao amin'ny kitapom-bolany ny Samva raha toka tokony ho 100 zany araka nambarany tale jeneraly ny Samva. Noho tsy fahampiany entimanana amin'ny commune dia andoavana ny karaha-mampiasa ny 100 ny ROM. Akoatra ny olana arabola, misy ihany koa ny olana eo amin'ny fitaovana ampiasaina. Etsy andaniny, nezany Samva ny nametraka fandamina tamin'ity vanim-potoana fahavaratra ity mba tsy hivangongon'ny fako be loatra satria dia mahatratratra any amin'ny 500 taona isan'andro ny fako ny tanàna Antananarivo. Misy fandaminana ary tsara mampafantarantsika rehetra fa eo amin'ny 700 sy 700 eo ny toerana fanganana fako eto Antananarivo. Reo 700 sy 700 reo tompoko dia tsy ary ho azo mikamy telopolo isan'andro. Eo amin'ny 500 eo ny tena tsy maintsy azo isan'andro. Dia anjaranay zany nandanina hoe voalohany indrindra ny amin'ny tsena satria ny tsena be fako be sy ireo izay toerana tena hoe afovoan'ny tanàna izay tena hoe hita fa tena be fako. Reo zany tsy maintsy ralovana indray indroa isan'andro. Fa ny akoatran'ireo 500 reo zany dia efa misy fandaminana ataonay hoe aiza no mitobatobaka bebe kokoa mandeha 2-3 anatin'ny 2 na 3 andro zay vao raisina ny fandalovana azy. Fa ny olona moa manahirana ny olona moa satria zao ny olona zany raha vao tsy lalovana indray mandeha 2 andro fako dia rehefa antaninareo mpanao gazety izy dia mba efa raha ivolana ny Samvatsy teto tsy misy tompoko toerana na iray reto Antananarivo hoe raha ivolana tsy lalovana Samvatsy. Olana hafa sedran'ny Samva ihany koa ny fahatsetsehana nareo lakan-drano madinika izay tantaniny. 100 fako dia any anaty lakan-drano avokoa amin'izao fotoan'izao ary eo ihany koa moa ireo fanorenana trano ambony lakan-drano izay tsy manara-dalàna. Aty amintsika moa zany amin'izao fotoan'izao raha ny tena tokony ho izy dia tokony misaraka ny lalana alehan'ny ranonorana sy ny rano maloto. Fa be dia be mihitsy amin'izao fotoan'izao ny olona manorina trano dia ampifandraisana amin'ilay andehanan'ny ranonorana ilay rano maloto dia lasa mifangaro zany amin'izao fotoan'izao. Dia izay mahatonga an'izy hoe rehefa avy be ny orana dia miakatra avy be ilay rano eny amin'ny faritra Iva mandeha Kadimbahoaka eny mandeha Pefilo reny dia mahatonga an'izy tsetsina ilay tatatra andehanan'ny voan'ny ranonorana iny izay mifandray amin'ny rano maloto dia tsetsina ilay izy dia tsy mivoaka ilay zavatra. Dia izay moa zany miezaka manadio ary manenjika andr'ireo izay toerana izay hita fa tena hoe tena dobo. Nisy moa ny fanentanana nataon'ny Samva ho an'ny olom-pirenena mba tsy hanary fako eny rehetra eny fa hanary izany kosa any anaty daba-pako. Ireo fanorenana trano miorina ambony lakan-drano kosa dia tsy maintsy horavaina mba hialana amin'ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra Iva.